Koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny finoana andraisantsika vahiny ihany koa amin'ity takariva ity pasteur Adolphe Randrenève Ravelina avy eo anivon'ny fiangonana Refy etsy Androndrakely dia miarabanao pasteur tonga soa amin'ity arivo ity. Miarabanao ry namananjaka ary miarabanareo mpanaraka ny fandarana madeve tompoko. Mazava hoazy pasteur matoa ianao tonga amin'ity takariva ity dia misy ny tsara ho fantatra izay aroso amin'ireo mpino amin'ity takariva ity izay karakaray ny fiangonana Refy. Aloha pasteur mihitsy ny anazava azy hoe ino no etsika? Eny ary tompoko, raha sitrapon'Andriamanitra dia hanao hetsika lehibe izahay fiangonana Refy Androndrakely ny alakamisy rapitso sy ny alahady pentekosta ho avy izao. Inona moa io hetsika io zany? Io hetsika io zany dia nomena ianarana hoe fotoam-panafahana lehibe. Manaona kosa ary ny fandaram-potoana ao anatin'izay hoe roa andro zay satria alakamisy ny andro ny alahady nanaovana anazy misy ve ny fotoam-bavaka inona ny zavatra mety ho hita mandritra ny fotoana? Ny zavatra ho ataonay zany mandritra ireo andro ireo ny alakamisy ny alahady dia anao vavaka fanafahana ho an'ireo olona rehetra zay mahatsapy izay fa manana olana sarotra vahana ary tsy voavahany mihitsy na ihany koa hoe ao anatin'ny aretina zay tsy voatsapy mihitsy zany tamin'ny fomba maro zay nataony. Mino mantsy zahay fa Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ary mbola manafaka olona izy hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Ny fotoana amin'ireo roa andro ireo misy ve ny fotoam-bavaka manomboka amin'ny firy ary ny fotoam-bavaka moa zany dia manomboka amin'ny ray ora sasany ny alakamisy rampitso ary ny alahady maraina kosa misy fidirana indroa miditra amin'ny 7 ora sy sasany fidirana voalohany ary amin'ny 10 ora fidirana faharoa. Ny somary tsindriko kely angambany dia izao ny olona rehetra zany dia asanay anatrika ny fotoana io indrindra fa reo olona efa nanotena ho an'i Jesosy efa nandray ny tombo Jesosy kanefa tsapany fa misy indrokely foana ny fiainana na eo amin'ny lafiny ara-pivelomana zany na eo amin'ny lafiny ara-pitiavana toy ny hoe tsy mahatsangana tokantrano mihitsy na misy tsy fombiazana ny fiainana zao mantsy no tiako ampitaina. Matombo sy eo zany zavatra zany eo amin'ny fiainan'ny olona indrindra fa eo amin'ny fiainana kristianina dia hoy zahay hoe misy ozona na fanaratsy ao ambadika ao ka io ozona sy fanaratsy io zany no ravana rapitso alakamisy amin'ny alahady tompoko. Amin'ny lahady amin'ny alakamisy avy zao izay hetsika izay inona no mety hoe mahasamihafa an'ireo andro anankiroa ireo sady hitovy ihany ny zavatra? Marihana aloha fa tany aloha tany izahay dia efa nanao izay hetsika izay fa ny rampitso amin'ny alahady zao kosa dia toy ny fanokafana ihany satria raha sitrapon'Andriamanitra ny volana jona ray manontolo zahay dia no hetsika lehibe hetsika fanafahana zay natao heverinay hoe andron'ny tompo ho an'ny olona rehetra izy io. Ety ampamarana ny resadresakitsika pasteur Adolphe fa dia ny tsara indrindra dia ny fanentanana no nomen'ny pasteur n'ireo mpino eo amin'ny fiangonana Refy ho avy amin'ireo fotoana ireo. Eny ary tompoko manasanareo rehetra zany izahay dia ny mpino kristiana rehetra mpamonjy fotoam-pivavahana amin'ny fiangonana Refy Androndrakely sy ianareo zay mahatsapa tokoa fa misy zavatra manahirana na zavatra hafahafa zany eo amin'ny fiainanareo kanefa kristiana ianareo tongava tompoko fa io no andron'ny tompo anonjena anareo anafany tompo anareo mba hanananareo fiainana mamy sy tsara miaraka amin'i Jesosy. Dia isorana fero ary pasteur Adolphe Randrenève Ravelina avy eo anivon'ny fiangonana Refy nanaiky nasain'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity nitondra ny tsara ho fantatra ihany koa mahakasika ireo fandaharam-potoanareo. Misotranao pasteur. Dia mahakasitrika indrindra tompoko manao velomanareo mpanaraka ny fandarana fahitalavitra tompoko.